Samy feno ny fahafenon'ny fanahy masina ny sika riavana nanantsika ny fahatakarana sy andraisantsika ny afatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Tahaka an'izay efa nataontsika tamin'ny heriny ary toizantsika amin'ity volana ity, mba ahazoantsika mahalala amin'izay ampahany maha-kristianina FJKM-ntsika na fiangonana réformé antsika, ny finoana izay anorenana izany dia mamerina ny efa niresahana tamin'ny heriny ary isaorana ireo nanome fanamarina mba ahazahoana mitoetra tsara amin'ny finoana. Raha fitinina ny teny fohy izay resahantsika tamin'ny lahady lasa teo dia ny finoana maha-kristianina antsika dia ny fanekena fa Andriamanitra dia pahary. Ary Andriamanitra pahary dia tsy mitsahatra mitantana, mampaharitra ary manavaozany voariny izany. Ka ny finoana tsy misy fisalasalana no ahitana izany fahendren'Andriamanitra mitantana ny voariny izany. Ny nampisy fanamarihana dia ny amin'ilay hoe Andriamanitra na Jesosy dia tsy manozona, sy ny soratra masina amin'ny teny hoe aza manozona. Ny fanontaniana izay tonga dia ny hoe raha tsy nanozona Jesosy nahoana tonga dia maty avy hatrany amin'ny fakany ilay aviavy. Nambara moa fa tsy fanozonana, satria ny fanozonana dia faniriana zavatra mbola tsy tanteraka, fa fanamafisana ny safidy ny toerana izay tsy tian'ny olona ialana, ohatra raha olombelona izy, na safidy izay tsy hovanin'ny olona. Ny antony nahafaty azy dia satria ny filazana dia aza misy mihinana voa aminao intsony mandrakizay. Ny tsy fisian'ny voa dia efa endriky ny fahafatesana zany, ary tsy maintsy mifara ny fahafatesana zany. Ny filazantsara ny marika raha ny hitantsika dia rehefa netranonareo dimy tsara fa hita ao amin'ny Matiko io fanoharana ny amin'ny aviavy io. Fa ao amin'ny Matio izy dia aviavy izay hita tao anatin'ny tanim-boaloboka, ka rehefa tonga ny tompony tsy namoly aviavy dia hoy ny tompony hoe kapao io fa manimba ny tany. Fa ny mpanamboatra ny tanim-boaloboka ny alanenina aloha tsy kapana ihany izy aloha amin'ity taona ity, fa adiko asiako zesika fa raha tsy mamozy angamba kapaina ihany. Zany hoe rehefa tsy tonga amin'izay famoazana izy ary tia aviavy izay voalaza eto tia raha ny marika ny laza dia efa tsisy voa aminy intsony, satria fa nisafidy amin'izany izy ka na mahafisin'i Jesosy dia niatra avy hatrany teo amin'izany. Zany no hitaomana antsika amarana naniny hidirantsika amin'ny ny anio. Misy fomba fitenitsika malagasy no hoe aleo maty reniompy, tsy zay maninona resy duika. Zany hoe misy olona zay mikiry biby tsy mety miala amin'ny heviny diso, na dia ny areny sy ny antoko ny fahavelomana azy ny reniombinao maty. Ka rehefa zay ny safidinao dia tonga ny fahafatesan'ny reniompy, zany hoe ny tsy fananao fiainana zany. Aokaritsika ananaty toe-poa izay mahay miaiky ny fahotantsika, ary mahay miaiky ny fahatsotsika mba hahatonga antsika ho voata na handray fitahiana fa tsy sanatry izay fanohatra ny fitahiana izay lazaina hoe endriky ny ozona raha misaotra masina, tahaka ny Deutéronomie 4:20 tsy manozona Andriamanitra, fa ny fanohatra ny fitahiana no ho raisinao raha toka manamafy miziriziry amin'ny fahotanao ianao na hevi-disonao ianao.
zay resantsika ny amin'io ary a dia ny exodosy toko faharoa ny andiny ny voalohany ka hatramin'ny fahafolo a jaona toko voalohany ny andiny fadimy telopolo ka hatramin'ny faharoa amby efapolo a ny romanina toko faharoa amby folo ny andiny fahatelo ka hatramin'ny fahavalo mba azahoantsika ny fitohizan'ny fotomponoana ao anatin'ireo soatra masina ireo dia zao mifamaky ny soatra masina ny testamenta taloha dia faminaniana zany hoe mbola fanehoana fahitana mialoha ny amin'izay fikasan'Andriamanitra zay no mahafaminaniana azy ny filazantsara dia mametraka zay inotsika ahitana na fatanterahana zany faminaniana zany ary ny epistily dia ny fomba hiainatsika zany finoana zany ahoana ny iainatsika ilay finoana zay zany ny famaky azy aty amin'ny testamenta taloha ianao ma dia mijery hoe inona no tian'Andriamanitra ampahitana sahady antsika ao amin'ny filazantsara ianao a inona ary no fahitantsika dia inona ny inoana amin'izany ary dia aty amin'ny epistily ianao a dia ahoana no ampiarana an'izany finoana zany amin'ny fiainana raha reto hitantsika reto ny exodosy toko faharoa ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo dia mbola manamafy an'ilay Andriamanitra zay mitana ny fanekena tsarao fa Andriamanitra ao amin'ny Genesis dia efa nanao fanekena tamin'ny Abrahama fa hitany taranany ary hamaro azy kanefa ny Hebreo dia lasa findra nakany Egipta rehefa nisy mosary tany amin'ny taniny ary dia nitombo be dehibe izy ary dia natahotra ny Egyptianina ka nanao hoe tamin'ny mpampivelona na ny sazofama hoe rehefa miteraka ny Hebreo ka zazalahy dia manino finory fa ny zazavavy velomy ary dia eto dia ahitana fa ny famonjena ny Mosesy dia endrika sahady mba tsy hatonga n'ilay teny fanekena nataony amin'ny Abrahama hoe tsy hisy taranaka avy amin'ny Abrahama zay satria taranaka Jakoba ny Hebreo nakany a Egipta horingana ka dia navotan'Andriamanitra Mosesy ary ny endrika na navotana ny Mosesy dia fahitana ny reniny dia efa nahita fa ty zazalahy ity a dia hafa misy fikasan'Andriamanitra ny aminy ka dia nafeniny aloha izy ary efa tsy azo nafenina dia nataonto anaty fiara zozoro ary dia nataonto anaty zozoro ka tonga zanakavavy ny Farao mandro teo amin'ny reniranoely dia nahita azy zany ny endrika zay ahitana sahady sy anehoana fa mitana ny fanekeny Andriamanitra ka amin'ny fomba rehetra dia mitarika ny olona alala ny lalana ahatanteraka an'izany izy ka ny Mosesy dia ny reniny ihany no nitaiza azy nefa tonga nanana ny fahalalana sy ny fahaizana ho amin'izay anafahana ny rahalahy satria tonga voataiza toy ny zanaky ny mpanjaka izy ary dia zany no hitantsika ny tantara Mosesy fa rehefa lehibe izy dia tsy nahazaka ny famoretana ny rahalany ka namono ny Egyptianina raha nahita Hebreo zay nampijaliana ary dia tandindona sahady ny an'i Jesosy Kristy zany ary raha fantatsika ny namonjena ny Jesosy Kristy adintsika moa zany amin'ny krismasy fa rehefa nandalo sy nanontany ny magy tamin'ny lapan'ny emperora tamin'izany hoe aiza moa miteraka lay mpanjaka ny Israely dia natoro azy dia nasaina ny vononana iny ny zazalahy rehetra fito roa tao ary dia taizany nampantsirina Jesosy tany Egipta tandindona ny amin'ny fanatarahan'Andriamanitra ny teny fanekeny zany ary fanehoana sahady fa Andriamanitra amin'ny alala Mosesy dia efa manomana azy anafaka ny olony amin'ny fanadevozan'ny Egyptianina ary Andriamanitra dia aniraka koa ny zanany Jesosy anafaka ny olona ho amin'ny fanadevozan'ny Satana na ny herin'ny fahafatesana
ary zany no hitantsika eo amin'ny jaolina toko voalohany 5:3 sy 7. Ahoana ny fomba ahitany zany fotoan'Andriamanitra na ny famonjen'Andriamanitra zany amin'ny alalan'ny fijoroana vavolombelona ataon'izay efa nahita sy nahalala ny Mesia. Miainga avy amin'ny jaolina mpanao batisy zany zay nilazany hoe indro ny zanak'Andriamanitra zay manaisotra ny fahotany zao tontolo zao. Dia ny mpianany Roland ray no nanaraka ka nanaiky hoe raby eo alao zay anaraka anao. Dia ny mpianany ray no niantso ny Simona Petera ary dia niteny taminy hoe efa nahita ny Mesia zahay. Ary dia nanaraka azy Petera. Ary zany finoana fa efa nahita ny Mesia zany na fanekena fa efa tonga ny mpamonjy na Kristy no finoana zay aparitaka na torina na aely mba atanteraka ny fikasan'Andriamanitra dia ny amin'ny famonjena ny olombelona rehetra sy ny voariny manontolo. Ary ny fitoriana ny filazantsara dia tsy hafa fa ny fitoriana sy aneken'ny olona fa Jesosy no Mesia na Kristy le vosotr'Andriamanitra amonjy izao tontolo zao. Ny fahalainatsika ary manao tafika masina amin'ny endriny samihafa zay voalohany aloha ny endriky ny tafika masina dia ny fandresen-dahatra anananao. Za efa nahita ny Mesia ary ny fahasahinao milaza n'izany amin'ny hafa. Zay ny endriky ny tafika masina voalohany indrindra. Dia isika tsiraray avy efa nahita ny Mesia ve isika? Any zany ny fanontaniana, efa niona tokoa tamin'ny Jesosy Kristy ve isika? Raha tamin'ny heriny i Paoly dia nanamafy zany hoe za dia efa niona tamin'i Jesosy Kristy ka tsy za tsony maninona, tsy za tsony ny velona, fa Kristy ny velona atao anatiko. Ka zay ivelomako ankehitriny dia ivelomako amin'izany finoana izany. Zay zany ny tafika masina voalohany indrindra. Na zay no fijoroana vavolombelona rehefa nahita an'ilay asan'Andriamanitra te hamonjy zao tontolo zao ary nandray ny famonjena avy amin'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy dia mizara izany amin'ny hafa. Ary zany no mahafiangonana ny fiangonana zay mitory ary fiangonana zay mandeha. Tsarofo tsara ny endrik'ilay finoana eto. Jaolina mpanao batisa nijoro vavolombelona tamin'ny mpianany Roland, indro ny zanak'Andriamanitra zay manaisotra amin'ny fahotany zao tontolo zao. Ary ireo mpianatra Roland rehefa nare zany dia nandeha nanaraka an' Jesosy, tsy nijanona hoe ino le izy. Azonareo tsara fa nandeha nanaraka azy. Ary rehefa nanaraka azy izy dia neken'i Jesosy dia nilaza indray tamin'ny namana efa nahita ny Mesia zay. Ray havana tsy dia manavanana antsika natao hoe mijoro vavolombelona. Ary raha mahita sika ireo fiangonana lazaintsika hoe zandrany dia tsisy zavatra ataony fa tsy mijoro vavolombelona. Tsy dia mampianatra na mitoriteny tahaka an'izao ny mpitalinao aminy fa dia tsotra. Miantso olona anankiray izy ianao na raha tamin'izao dia mijoro vavolombelona etsy. Ianao ohatran'izao dia mijoro vavolombelona etsy izay fahamarinany moa tsy anjarantsika no mitsara. Fa isika indraindray inona no fahasoavana ny raisinao ka sahanao ambara apabe maso. Inona no famonjena zay hitanao fa niala tamin'ny fiainanao ka sahanao joroana vavolombelona fa rehefa amin'izany ianao tsy miverin-dalana intsony, tsy miverin-dalana intsony. Ary dia Petera moa no lazain'reto rahalahiny reto zay Andrea, ary dia fantatsika fa Petera dia anisan'izay lazany Jesosy hoe
ianao zany dia atao hoe kefasy na vato ny dikany. Raha Petera moa zany dia Piera vato. Ary dia rehefa nanontany Jesosy ateo aoriana hoe ataon'ny olona ho iza moa iza no andraisan'ny olona. Tena mali ny mpianatra betsaka milaza aminao, ianao le Jaona mpanao batisa nahery tamin'ny fotoamana ny olona amin'ny fibebahana, ianao ilay Eliza nahery tamin'ny fanaovana fahagagana, ianao dia ray ampaminany zay nanambara manitsy ny tenin'Andriamanitra. Zany ny fahitan'ny olona anao. Dia mivantana ny tenin' Jesosy tamin'ny mpianatra, ianareo zay manaraka iza aminareo. Ho atsika zany androany izy Jesosy, izy ny zanak'Andriamanitra zay manaisitra amin'ny fahotana zao tontolo zao. Izy no Mesia, izy no Kristy. Ary dia Petera moa milaza an'izany hoe ianao ny zanak'Andriamanitra. Dia hoy Jesosy hoe tsy mba avy amin'ny fisainana maha-olombelona nanambaranao zany, finoana zany fa avy amin'Andriamanitra. Ka amin'izany finoana anao zany ny orenina ny fiangonana, amin'ny vatolampina ny orenina ny fiangonako. Ny katolika moa nandray an'izany arabaky teny ka nilaza hoe Petera no mitana ny fanalahidin'ny lanitra. Fa ho atsika réformé dia zany finoany Petera zay fanekena hoe efa nahitany Mesia zay ka ianao ny Mesia, ianao ny zanak'Andriamanitra manaisina ny fahotana zao tontolo zao. Zany maha-kristianina antsika ary zany no anamaidana antsika. Rehefa zay ary no finoantsika dia ahoana ny ainana azy. Dia ny Romanina eto 12:1 ka hatramin'ny 9 dia milaza mazava fa raha isika nandray an' Jesosy Kristy, ary zany no anarana etsika kristianina, mitondra ny tapaka anaran' Jesosy kristianina, na ny titra ananan' Jesosy, za kristianina ianao kristianina, dia prala sy mpianadahy ary pravavy ao amin'ny tompo isika. Any amin'ireo fiangonana zandrany dia tena mandray zany arabaky teny izy, ka rehefa mifampianto tsy milaza hoe ahoana zao fa dia ahoana ry rahalahy Erika, ahoana ranabavy Erlina, tena mifampianto sy rahalahy izy. Zany hoe mitaky ty Romana ty, mitaky fiombonana, mitaky fifankatiavana, mitaky fifamenona, ary mitaky fizarana fanomezam-pahasoavana. Ty Romana ty dia milaza ny amin'ny fanomezam-pahasoavana samihafa. Ka ny fanomezam-pahasoavana samihafa zay mety mahasamihafa asy ianao na ny tsiraray avy dia tsy natao mihitsy ampizarazara, natao mihitsy hitondra fisarahana, natao mihitsy ampréare, fa natao hifameno ary natao ananana fiainana mpiombonana sy firahalahiana ary fifankatiavana. Ka na dia maro aza isika fanao amin'ny fanasan'ny tompo zany dia maninona tena ray ihany, satria maninona nanaiky an'i Kristy ho mpamonjy ary dia kristianina isika. Raha tsy olona zany, raha misy kristianina tsy mifankaty na tsy miombona ao anatin'ny fizarana fanomezam-pahasoavana dia antikristy zany. Zany no mazava toza azy, antikristy zany. Ary zany moa amin'ny soratra masina dia ambara fa mamerina manombo an' Jesosy indray eo amin'ny hazo fijaliana. Kristianina tahaka an'izany. Ary zany nampitandrimam-polo eto. Ka ny fomba iainantsika zany, raha toka no tarehantsika ahita fa le Andriamanitra inotsika dia Andriamanitra pahary ary mitantana sy mitondra ny voariny ary efa nanao fanekena fa amonjy azy, anafaka azy amin'ny fanandevozan'ny Satana, amin'ny fahafatesana, amin'ny hazo fiainana, dia manomana olona amin'izany Andriamanitra ary tandindona tanteraka amin'i Jesosy Kristy sy hitantsika ao amin'ny sesy, ary dia finoantsika an'i Jesosy Kristy ho lay Mesia, ary hitantsika dia voapirofo amin'ny fiainantsika fa manana fiainana pirahalahiana isika, manana fiainana mpifankatiavana isika,
mana fiainana mifameno anaty famizam-pahasoavana samy hafa isika fa tsy sanatry mirehare an'izay mety famizam-pahasoavana ananatsika. Ary dia zany ny maha-kristianina antsika, ary zany no torintsika. Ary raha fantatsika izany dia mazava amintsika hoe kristianina, ary ny olona no ilaza fa kristianina ianao. Ho an'ny amarana anazy dia zao moa no fiteny amin'ny lafiny etika. Aoka tsy ilaza ianao hoe za kristianina, fa alohan'ny olona iteny hoe ary ianao zany dia kristianina. Tahaka an'izany mantsy rehefa mile ny tenin'ny olona hoe mahatoky aho, indraindray tsy dia mahatoky izy, fa rehefa ny olona miteny hoe ianao mahatoky dia mahatoky ianao. Ka tsy mila lazaina na mila asehoseho akory aza ny maha-kristianina zany, fa ny hafa dia alala hoe hafa ny kristianina. Ary ny fiainana izay ambady amin'ny Romanina dia ny fananana famizam-pahasoavana izay iaina ny tsiraray avy ary mampiavaka ny tsiraray avy, kanefa mitondra azy amin'ny fanatretena ary anana fiombonana amin'ny hafa. Dia zany moa no fiainantsika fiangonana réformé, fiombonana ao anatin'ny fahasamihafana, firaisan-kina ao anatin'ny tsy fitoviana. Satria tahaka ny tena anankiray, misy ratsana samy hafa amin'ny tena, hafa ny tanana, hafa ny tongotra, hafa ny vava, hafa ny orona. Saingy ny vava tsy milaza amin'ny tanana hoe tsy ilaiko ianao, ary ny tanana tsy milaza amin'ny tongotra hoe tsy mila anao aho, fa mifameno izy. Ary dia zany no maha-kristianina antsika. Ary dia zany ary ry havana no fototry ny finoantsika indray raha fitinina dia zao: marin'Andriamanitra ka mitana ny fanekeny. Rehefa milaza izy ny amin'ny hoe ombanao aho, mara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo zao, dia tsy miova omaly ny ary mandrakizay izy. Ka amin'izay rehetra ataony dia ahatonga anao iaona amin'i Jesosy Kristy, handray zany finoana zany, ka hanana fiainana miavaka, ary hanana fiainana izay feno fiadanana. Ary dia zany ny maha-kristianina antsika. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra ho antsika kosa ny fahafenoan'ny fahendrena avy amin'ny fanahy masina, mba hahatonga antsika tokoa ho tena mpanara-teny Kristy, ho feno fitahiana ao aminy. Amen.